Fahamelamatsika tsara avindray toy amin'ny fandraisana mofinaina isika amin'ity alatsinainy maraina fa 7 volana jona ity. Andriamanitra trano isika izay manome antsika ny fitiavany sy ny heriny ahafahantsika miatrika ny ady rehetra isanandro isanandro. Andirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia vavaka isika. Itobana manitra tolotra ianao ny tera laza ny atsasy ny voninahitra. Sotranao izay fa zava-dehibe tokoa ny mbola ahafahanay miaraka aminao eto, koa meteza ianao ray hiaraka aminay ary mifahasoavanao tsy saraka anay tokoa. Tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinaina antsika androany dia manao hoe maneho fitoviana amin'ny Kristy. Eny amin'ny Isaia 2:7 manao hoe ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Amen. Raha mamaly ny fanasana hanantona azy ny olony dia Kristy no ambaran'ireo teny ireo. Izy no fiainana sy hery, tanjaka sy fahombiazana ihany koa ary fahendrena sy famasinana ho azy ireo. Miantso antsika Andriamanitra mba hiaina ny fiainan'i Kristy ka neo an'izany fiainana izany amin'izao tontolo izao. Afaka tokoa maneho fitoviana amin'ny tompontsika masina isika. Azontsika atao ny mahafantatra ny siansa ny fiainana ara-panahy. Afaka manome voninahitra n'ilay nahary antsika ihany koa isika. Nefa manao an'izany tokoa ve tsika izao? Indrena ny hatsaran'ny ohatra izay ananantsika amin'ny fiainan'ny Kristy etỳ an-tany. Nasehoany antsika izay azontsika tanterahany amin'ny alalan'ny fiarah-miasa amin'Andriamanitra. Tokony hokatsahantsika ilay firaisana ambarany amin'ny hoe tomoera amiko izy ary izao ao aminareo. Lalina ary tena mafiorina ary marina noho ny fifandraisana hafa rehetra izany ary mamoha ny vokatra tsara rehetra izay miray amin'ny mpamonjy toy an'izany dia fehezin'ny sitrapony ary asesiky ny fitiavany hiaraka ory amin'izay ory ihany koa hifaly amin'izay mifaly ary angoraka izay rehetra ao anatin'ny fahalemena na anatin'ny alahelo io na anatin'ny favoritsaina. Naiza ilay anao dia ampiresio ny olona mandratsa ny Kristy hatrany. Tsy miovy izy omaly, tsy miovy izy anio, tsy miovy izy mandrakizay. Mikatsaka hatrany an'izay mahasoa antsika izy, mampahery sy mitarika antsika hatrany izy, mitantana antsika isaky indray mandinga nandroso ihany koa izy ary miara-mandroso amintsika. Mpisorona be mahatoky izy ary mahatsapa ny fahalemenao. Ary toy izany an-trano ihany koa izy raha pitso fa tsy hoe anio ihany, tahaka an'izany ihany koa izy ny amin'ny mandrakizay. Izy no mpitaritarana antsika, izy no mpampianatra antsika, izy no mpanolotsaina antsika, izy no namantsika izay tsy mitsahatra mitaha antsika ho valon'ny finoantsika. Fantaro ary fa rehefa mangataka ny fanampian'ny Tompo ianao dia tsy handaho anao izy satria ny any faniriana dia ny anateraka an'izay voalazany aminao mba hatateraka ny voninahiny. Malely aho ry saingy ny fiakinako tanteraka aminy no azahoako ery. Mahazo fionoana sy fanantenana isika rehefa mametraka ny entantsika eo amin'ilay mitondra ny enta mavesatra an'izao fahorintsika izao. Dia nahita fitsaharana maharitra ao am-pongony tokoa ny isika. Noho izany raha lasana bavisany dia erezy ny dio voaka hitraka ary aokoa tanteraka amin'ny fiainantsika tsirairay avy ilay manao hoe ombanareo mandrakariva ambara-pahataperan'izao tontolo izao. Amen. Ry Tompo Andriamanitra misaotra anao izany amin'izany teninao nyraisinay amin'ity marain'ity izany. Ampio izay anao tanteraka amin'ny fiainanay ary tianay mihitsy ianao no hanjaka ao anatin'izany. Anaran'i Jesosy. Amen.